ici, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fianamby telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mikatso ny toe-karena sy ny fiainam-ponina rehefa tsy tomombana ny famatsinan-govo. Mba hatsapy izay ny fitondrana foibe izay nanolotra fitaovana ho an'ny ministera tompon'andraikitra tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa tamin'ny banky iraisam-pirenena. Iroso amin'ny fanesorana ny immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka Rajery Antoine ny ministra ny fitsarana araka ny fangatahana nataony teny anivo ny antenimera-pirenena. Fandraisana anjara amin'ny fikasana fanongana mpanjakana no antony tsy arany fanazavana. Anohana ny sehatra tsy miankina mifantoka amin'ny famokarana amin'ny alalan'ny fanamorana ny fahazoana famatsim-bola. Ampiroboroboana ny toe-karem-pirenena ny banky foibe Madagasikara araka ny tapaka tao anatin'ny volakevitry ny minisitra. Mila mandray ny andraiky ny fanjakana isorohana ny fivoahany manampahaizana malagasy any ivelany na ny fuite de cerveau ny teo anivony APEC international izay nikarakara feonambe nandinihana ny momba izay teny amin'ny université n'Antananarivo. Any ivelany nampiakatra ny atizeram-bahoaka tao Royaume-Uni ny raharaha nahafatesana mpianatra. 12 taona no vonoana tamin'ny antsy ny sony volana Desambra 2022 rehefa nivoaka ny sary avy amin'ny polisy izay nampiseho ny habibiana sy ny fanilikiliana natao azy. Ny antsy priandreo. Akafaliana trano tonga lasongo vava no itsy indray ny tokatranao amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-bavao manasa anao avy hatrany anaraka ny antsy prian'izay hoe tsika manokatra ny fiarahana amin'ity alaity voasakana ny firoborobo ny toe-karena sy ny fiainana andavanandro mponina rehefa tsy tomombana ny famatsinan-govo. Manoloan'ireo fanamby CDM Madagasikara eo amin'izay sehatry ny angovo izay nanolotra fitaovana ho an'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo ny fitondrana foibe vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny banky iraisam-pirenena. Andao arahantsika ny antsiprian'izay. Vilana fototry ny vahoaka ny angovo sakana ho an'ny fampandrosoana ny indostria sy ny toe-karena iray manontolo ny tsy fahatomombana ny famatsinan-govo. Manana olana eo amin'ny tontolon'ny angovo mila vahana i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy ampy anefa amin'ny fitaovana eo ampelantanan'ny ministera ahafahany mamita ny iraka tokony ataony. Ny asan'ny ministera ity izay midadasika. Ny ministera izay tsy maintsy manara-maso sy mitsirika ny tobi-pitsinjarana solika misatra ny amin'ny 720 sy 300, tobi-tahirizana solika miisa 730, fiara-pitatitra solika 100, sambo-pitatitra solika, ny toeram-pikirakirana solika ho an'ny indostria ary tobi-pamokarana herinaratra misy 500. Izay no nahatonga ny fanolorana fitaovana ho azy ireo. Dia nanome lanja n'izao fotoana izao satria mba tiako ho fantatrareo fa rehefa niditra teo amin'ny fitondrana zahay dia tsisy fiara ireo ministera antsika ireo tsy ity ihany. Fa ny ministera rehetra ireo izaoriana ireo tsisy fiara daholo ny ankamaroany. Misy amin'ireo mampiasa ny fiarany any an-trano no ampiasany mandeha miasa any amin'ny ministera. Tena tanteraka. Tandrovy mandrakariva ny fangaraharana, ny ady amin'ny kolikoly ary ny fampitoviana tantana ireo malagasy rehetra mandraharaha. Ajao sika jio ireo fitaovana natolotra ao anareo satria fananam-bahoaka ireo atao vilara-pahamehana trano ny azahoana vokatra tsara kokoa.
fiara pick-up miisa 20 motocross miisa 5 laptop miisa 4 ary solosaina ho an'ny birao miisa 10 imprimante miisa 20 vidéo projecteur sy écran miisa 2 ary photocopieuse miisa 3 fiara-miasa tamin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny banky iraisampirenena moa no nahazoana ireto fitaovana ireto tamin'ny alalany tetika salid aparitaka any amin'ireo fitalay avaparitra sy raha tsy mangaiky amin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo manerana ny nosy ireto fitaovana ireto ny ariva teo ihany nisy ny fifanaovatsy ny savaranando fifanarahan'ny-piara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny orinasa logwest izay nifantoka tamin'ny fanatsarana ny siatry ny angovo sy ny fanadiovana ny fikarakarana sy ny fanadiovana fako amin'ny fomba moderna ny fampidirana teknisianina sy fahaiza-manao vaovao hanatsarana ny kalitaon'ny tolotra ho an'ny vahoaka ny fananganana loharano-karena sy vahaolana maritra ho an'ny fampandrosoana dia ilaina ny fiara-miasa toy izao mba ahafahantsika mampitombo ny herinaratra eto Madagasikara indrindra ny eto Antananarivo dia indrindra ny ampianantsika ny fako atsika ohatra ny manan-karena fakotsika eto Madagasikara eto azo atao tsara ny manova an'ireny fako reny ka mila fahasahiana finiavana ary fahavononana hanavao sy hanova ena manaraka an'izay moa dia misy koa ny fifanarahanm-piara-miasa teo amin'ny ministeran'ny rano sy ny Logwest ihany dia mikasika ny fandrivana ny rano zany rano azo sotroina madio ireny teknôlôjia ireny dia ilaina eto Madagasikara no mampiatra azy indrindra amin'izao olana iainantsika mikasika ny rano eto Madagasikara zao mila fiara-miasa fahalalana fanavaozana ary finiavana imbonana ny fampandrosoana tsy tokony hosakana ny resaka politika na firenena samihafa rehefa mikendry ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny firenena tokony fantoka amin'ny vahaolana azo tsapahitanana sy ampandrosoana ny olo-pirenena ny rehetra hoy ny filohan'ny fanavaozana ny kolonela Randrianirina Mikael filohan'ny fanavaozana tontosa omala ny fifanankalozan-kevitra mahakasika ny fikonan-doam-pirenena ny arahan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ministeran'ny fanavaozana sy ny teo anivony FFKM mateboka misa 3 lehibe no tapaka aka isan'izany ny andraisan'ny FFKM ny fitarihana ny fikonan-doam-pirenena manerana ny nosy tsara ny fanapahan-kevitra sy rainga mila irosona avetrany asa ho ny mpanao politika tamin'ity andro anty sentsora Soarymalala teboka telo lehibe no tapaka nandritra ny fifanankalozan-kevitra izay nahitana ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika ny ministera ny fanavaozana ary ny FFKM tao anatin'ny fivoriana mahakasika ny fikonan-doam-pirenena teboka telo izay manambara fa ny FFKM no mitondra ny fikonan-doam-pirenena manerana nosy atsangana eny amin'ny primature ny komity teknika izay atomboka amin'ny herinandro ary hitambara ny rehetra tantsoroka no asan'ny ministera ny fanavaozana manohana ny FFKM amin'ny fanomanana ny fikonan-doha araky ny fanazavana no ety ny filohan'ny fanavaozana zany tantsoroka zany dia maro lafy ny tantsoroka ara-teknika ny tantsoroka ara-pitaovana ny tantsoroka ara-kevitra ny rafim-panjakana izay anaraka sy anampy ny FFKM amin'ny fanatanteranan'io ary ny tantsoroka amin'ny filaminana amin'ny fikarakarana ny fikonan-doam-pirenena dia manomboka zao fanatanteranan'izay ny mpitsaram-belatsy ny mpanao politika no namotika zavatra maro teto Madagasikara hatramin'izay ahoy ny mpanao politika ka tsara ny fanapahan-kevitra saingy tsy tokony sintsony ny andrasoandraso fa miroso amin'ny asa avetrany tsy tokony hijanona amin'izao ihany koa ny FFKM fa ilaina ny fisokafana amin'ireo izay lazaina ho zanam-piangonana mba hampivelatra ny fahaiza-manao io concertation nationale io gnapiray asika zany gasy rehetra mba hifonde le hevitra ao mba ametraka an'izay tena hoe création nation zany hoe fananganana firenena ho iray vola zany lalam-panorenagny dia ny filoham-panjakana na ny filohan'ny repoblika no mampiray asika zany ao anatin'ny reto ray aman-dreny FFKM reto matoky sy magnategna zany zahay avy aty amin'ny antokokitany Madagasikara fa izotra araky ny tokony io izy io areto dia misaotra ny zareo na ny ray initiative na fanapahan-kevitra hoe aleo somary ahemitra kely mba hampilamin-javatra ho amin'ny tsaratsara kokoa toy izay atao akandasitra le izy dia rehefa avy eo atsika mifampisakoroka atao anatiny ialana tsiny amin'ny teny zatovo zany zay raha zay keto
dia manao antsoavo amin'ireo entité na chef de parti politique anao na vondrona politika na société civile to rehetrarehetra ny malagasy rehetra mba iomana sady amin'izay ary ty midika tsy fahatokisana ny nanomezana ny fitariana ny fikonan-dom-pirenena ho an'ny FFKM raha ny fanohen-kevitra trany ny rarina tsy ho fotoana lany fotsiny ihany fa hisy voka ny fehi-kevitra no tampaindy amin'ny herinandro izao no fantatra fa ivory ny komité teknika ka izy ireo no anapaka ny pitsopitsony rehetra amin'ny fikarakarana ny fikonan-dom-pirenena isy ny fampiofanana ireo ratsy samangaiky iara-iasa amin'ny commune sy ny district ary any amin'ny faritra ny FFKM mbola misy ihany koa ny fionana amin'ny mpanao gazety ataon'izy ireo reny izay ahafantarana bebe kokoa ny tetiantro sy ny fomba hitondrana ny fikonan-dom-pirenena na dia fa taratasy fangatahana fanisorana ny immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine eo anivony anteny meram-pirenena ny ministera ny fitsarana hoy ny minisitra tompon'andraikitra afandraisana anjara amin'ny fikasana fanonganam-panjakana no isan'ny anton'izay raha ny fanazavana ankilan'izay laza ny solombavam-bahoaka voakasika fa tsy mitombona ny fiampangana azy ary anohitra hatramin'ny farany ireo tsirariny eto amin'ny firenena ny tena ny raha ny faneho-kevitra ny entiny teo anolohan'ny mpanao gazety tamin'ity androan'ity gabain loha taoriny ny lazany filohan'ny anteny meram-pirenena fa tsy azo atao aloha ny manenjika ny solombavam-bahoaka mandritra ny fotoam-pivoriana tamin'ny fitoriana any lantra kotomanga fantatra izao fa mikasa hanala ny zo tsy azo anenjehina na ny immunité parlementaire any solombavam-bahoaka Rajerson Antoine ankatoko izao fotoam-pivoriana izao ny ministeran'ny fitsarana nandray anjara tao anaty tambajoritra ny konokonona hitondra korontana eto amin'ny firenena no voalaza antony izany raha ny fanazavan'ny ministra tsara marina fa ny atao hoe levé d'immunité parlementaire dia tsy hoe tsy azo enjehana le olona fa fepetra ataontsika hoe condition anankiray ahafahana manenjika ny député zany hoe anisany ohatrany hoe autorisation de poursuite izay ananany député fa izany tsy midika hoe tsy azo enjehina ny député azo enjehina daholo ny olombelona rehetra eto Madagasikara fa misy karazan'olona sasany manana izay ataontsika hoe immunité izay mandritra ny session izay no mahatonga n'izay fangatahana ary izay dia tena nandefa n'izay fangatahana izay ary marigo fa tsy ny faneho-kevitra nataony no anenjena ny député Rajerson Antoine fa noho ny mahavoaroroy anazy ao anatina famatsim-bola fanakorotanana eto firenena ary mba hanaova mba hafana manao fanadiadiana azy no hanaovana n'izay main levée izay nitsipaka izany fiampangana izany ny tenany ary nandika izany ho fanosoram-potaka sy fandotona azy tsotra izao i Rajerson Antoine nandritra ny fivoriana teny amin'ny anteny meram-pirenena androany fa ny tiako ilazana amintsika fotsiny androany tena hoe nanao démarche légale ntsika zany hoe nametraka requête teny anivon'ny ACC tsy fahotana zany tena tsy fahotana zany fa tena ara-dalàna tanteraka mihitsy izany ary izay dingan'izay no narahako ao anatin'izay dia fafantatritsika hoe misy ny fandotona mandeha ny amin'ny tambazotra eny hoe nandray an'izao tamin'izao olona mbola tsy hita pary tsy fantako akoatra ny olona zany dia lasa mamerina mampatsiahy indray an'ilay fanaovana ataontsika hoe fomba fanaova politika teo aloha zany izay tsy mety ary efa hidivantsika foana satria manino tsika rehefa nametraka requête dia amoahana zavatra sala amin'izany ny olona rehetra ve zany tsy maintsy hitovy hevitra aminareo daholo samy manana ny conviction ny olona rehetrarehetra samy manana ny faharesen-dahatra ao anatin'ny resaka fanaovana amin'ny politika manana ny sodalana izay arahantsikatsika tsy voatery solelaka tsy voatery aradia fa rehefa tsy mety ary tsy manaraka ny linina politika anay dia avy izay mitena raha tsy iviny niteraka resabe sy fifandroritana teo amin'ny HCC sy ny ministeran'ny fitsarana ny fametrahana requête nataon'ny solombavam-bahoaka voafity tao amin'ny distrika ny rivon'ny Mamoity teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay nangataka ny hanomezana ny fitondrana amin'ny fahefana miaramila hafa herinandro vitsivitsy lasa izay nisy ihany koa taorian'izay raha ny fanazavana hatrany ny fandefasana ny mpiasa ny ministeran'ny vola nanao ny fanaraha-maso momba ny fivoaran'ny fandaovany hetra momba ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny ministry ny fitsarana sy ny mpitsara eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana kosa naneo ny evy ny filohan'ny fanavaozana androany fa manohana ny fanambarana nataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ka nanamafisany fa tsy tokony henjehina noho ny fanapahan-kevitra ny raisiny nadidina avoaka ny mpitsara fa miombon-kevitra kosa amin'ny fanenjehina azy ireo raha misy ny fahadisoana nataony
na mikonokonina fanongana ampanjakana. Ho hitantsika miandalana ny toy ny zay raharaha zay ary io zahantsika ho tatenina miandalana ato anatin'ny fampalalam-baovao hatrany. Fa tsy atao ankilabao amin'izao fanavaozan'izao ny fampandraisana anjara ny vehivavy eo amin'ny sehatra rehetra, andraisana fanapahan-kevitra sy ny ara-politika eto amin'ny firenena ho ny vadin'ny filohan'ny fanavaozana. Raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny feonam-be nasionaly ny vehivavy sy ny tanora vehivavy mpitarika malagasy tamin'ity androany ity. Manana andraikitra lehibe amin'ny fikoanan-doam-pirenena sy ny fanavaozana ny firenena ny vehivavy, ho ihany koa ny minisitra misahana ny fanavaozana nanatrika ny feonam-be androany. Andao rahantsika ny antsipirian'izay. Nanomboka feonam-be nasionaly ho azy ireo ny sehatra hitambarany vehivavy sy tanora vehivavy mpitarika malagasy androany ho fanomanana sy fandraisan'izy ireo anjara amin'ny dingana samihafa amin'ny fandarana sy ny fanavaozana. Narisaritsatra amin'izay ny firotsahan'ny vehivavy an-tsehatra ao anatin'ny raharaha politika sy ny firotsahana ho fidiny ary ny sehatra fandraisana fanapahan-kevitra saingy nahitana fivoarana izany. Saika vehivavy ny fitopolo isanjato navitrika tamin'ny fankahan-kevitra sy ny fikaonan-doha savarana ny teny fotony izay andrana amin'ny fikaonan-doha-pirenena ho ny minisitra misahana ny fanavaozana. Tsy hamaivana ny hevitra sy vahaolana entin'ny vehivavy rehetra mandritra ny fikaonan-doha-pirenena sy ny lalana hitondrana ny firenena ho hiatrany ny minisitra. Isika vehivavy manana anjara ndraikitra sy anjara be dehibe hoentina mandritra n'izay fanavaozana izay. Isika manan-kambara mahakasika an'izany. Isika manan-jo hitondra ny anjara biriky. Kanefa tsy vita ny fanavaozana ny repoblika raha tsy misy ny fikaonan-doha-pirenena aloha, concertation nationale. Io concertation nationale io no niantsoana ianareo manana olona tokoa ianareo ary ho ampiasaina reny olona ireny andray andraikitra any amin'izany fikaonan-doha-pirenena izany. Fa raha tsy misy atsika vehivavy dia tadidio tsara fa mialangalana zany isika namela fotsiny firenentsika amin'izao ary le firenena le misy reny amin'izay fotoana izay no tena latsaka ambany dia ambany. Rehetra vehivavy ao anatin'izay dia ametraka ditanana ao anatin'izany fanavaozana izany. Ampiroboroboana ny fampandraisana anjara ny vehivavy rehetra ho ivon'ny fanavaozany ary fikoanan-doha nasionaly savarananto azy ireo ny feonam-be androany ho ny vadin'ny filohan'ny fanavaozana izay pian'ny feonam-be nasionaly ny vehivavy androany. Manaitra ny saintsika ho amin'ireto teboka ireto, fandraisana anjara sy fisolohan-tena tena izy ho an'ny vehivavy sy ny tanora vehivavy amin'ny sehatra rehetra handraisana fanapahan-kevitra isan'ambaratonga toy ny fanesorana ireo sakasakana amin'ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny sehatra politika, ny fetra isa raha ilaina ary ny fiofanana mifanaraka amin'ny fampivelarana ny fahaizana mitarika sy ny traikefa. Engany ety fihaonam-be ity ho tena fahombiazana ka ametraka ny vehivavy sy ny tanora vehivavy malagasy ho ivon'ny fanavaozana. Vehivavy avy amin'ny sehatra samihafa maneran-nosy no nanatrika ny feonam-be nasionaly ho azy ireo androany. Ilaina ny fikoanan-doha ny vehivavy hitondrana ny hevitra izy ireo amin'ny fanovan-dravitra, ny fividianana sy ny sehatra samihafa ho ny fanehoan-kevitra na mpandray anjara. Izahay dia angataka ary manolo-kevitra rehefa tena miroso tanteraka ho anatin'ny concertation amin'ny fametrahana ny olombelona handray anjara dia angatahinay fara-paharatsy ny 700 ny mpandray anjara fokotany commune faritra eto Madagasikara dia mba ho vehivavy no handray anjara amin'izany todika amin'ny mpanomana ny concertation izay dia rehefa voangona ny tota-kevitra angatahinay manokana mba ho isy vehivavy 2 na 3 ao amin'ny comité de pilotage na ny handrafitra ireny hevitra ireny ho lalam-panorenana mba ho tena azonay antoka fa tafiditra ao izay hevitra narosinay vehivavy tamin'ny concertation nationale izay. Ifarana rapitso ny feonam-be ny vehivavy sy tanora vehivavy mpitarika malagasy tanjona ny any-mafisana ny fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny dingana fanavaozana ny repoblika ahafahan'izy ireo misolo-tena mavitrika sy mitondra sosikevitra amin'ireo fankahan-kevitra sy fikoanan-doha miseho eto amin'ny firenena.
avelantsika eo ny resaka fokonan-doha-pirenena fatrakefa azon'ireo mpandray anjara nandritra ny 3 andro tamin'ny atrikasa namaranana ny tetikasa vaharonany mahazava-dehibe ny fampifandraisana ny siansa sy ny fiarahamonina ho an'ny fiarovana ny zava-mananaina vokatra lehibe azo nandritra ny fotoana nisy ny tetikasa ihany koa nahazona nanangana ny laboratoire vivant territoriaux azony ampisehatra rehetra mamolavola vahaolana azo tsapaitanana mifanaraka amin'ny zava-misy ito antoerana tsy azo asoarivelo. Zava-dehibe ny fampifandraisana ny siansa sy ny fiarahamonina amin'ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary. Ilaina ihany koa ny fiara-miasa ny mpikaroka, mpanapa-kevitra ary ny mponina ny fotony ahazonana vahaolana mahomby hatrehana ny fahasimba ny tontolo sy ny zava-mananaina. Ireo no teboka ankapobeny ny vohitra nandritra ny atrikasa famaranana ny tetikasa vaharoana sciences de la durabilité sy vaharoana Levin Forest androany. Le programme cherchait à travailler autour de 3 axes. Ny fandoka tamin'ny ady telo lehibe ity tetikasa ity. Voalohany, ny famoronana tambazotra voarindra sy mahomby ao amin'ny faritra mba hiantrehana ireo olana mifandraika amin'ny biodiversité. Faharoa, ny fanitanana sy fanamafisana ny fandraisana anjara ireo sehatra tsy miankina amin'ny fiarovana ny biodiversité sy ny ady amin'ny fahasimbana izany. Ary ny fahatelo, ny fanamafisana ny fifandraisana sy ny fifanakalozana eo amin'ny siansa sy ny fiarahamonina izay notohanana ireo tetikasa no tanterainy ny SIRAD sy ny IRD. Qui avait vocation à renforcer le dialogue entre sciences et société. Anisany vokatra lehibe azo ihany koa ny fananganana laboratoire vivant territoriaux na ny LVD teto Madagasikara izay sehatra iarahan'ireo mpisehatra isan-tsokajany mamolavola vahaolana sy fifanakalozana traikefa mifanaraka amin'ny zava-misy eny an-toerana. Nampiroborobo ny fandraisana anjara ny vondrom-piarahamonina amin'ny fiarovana ny zava-mananaina sy ny fitantanana maharitra ny ala ny tetikasa vaharoana. Nanamafy ihany koa ny fiara-miasa eo amin'ireo androm-pikarohana, université, sehatra avy amin'ny fanjakana ary mpiara-miombonantoka samihafa ho amin'ny hoavy ny fiarovana ny zava-mananaina. Les deux projets ont permis la mise en place de ce laboratoire vivant qui est un espace d'échange. Ireto tetikasa vaharoana roa ireto dia nahafahana nanangana ireo laboratoire vivant, Living Labs, izay sehatra fifanakalozana, fiara-miasa ary fampiarana. Izany dia nahafahan'ny mpikaroka sy ireo mpitahiry ny fahalalana nentim-paharazana miara-miasa mba hamantatra ireo fanamby mifandraika amin'ny fanomezana lanja sy ny fiarovana ny arena voajanahary. Efa nifarana ny tetikasa vaharoana saingy hitohy avokoa ireo hetsika sy rafitra napetraka nandritra ny tetikasa. Ireo mpandray anjara rehetra dia anohy iara-iasa amin'ny fanomezana lanja sy fiarovana ny arena voajanahary manerana ny faritra tsy mandrefan'ny ranomasimbe indiana. Araky ny vina sy tanjona napetraka hatrany ampiandohan'ny tetikasa. La biodiversité dans l'ensemble du sud-ouest de l'océan Indien comme ça a été demandé dès le départ du projet. Natolotra ireo mpiara-miombonantoka nandritra ny atrikasa famaranana androany ihany koa ny vokatry ny asa sy ireo antonta taratasy fanangonana traikefa sy fahalalana novokarana nandritra ny tetikasa vaharoana izay efa taona ny ansana ho an'ny fiarovana ny zava-mananaina ao amin'ny ranomasimbe indiana. Ady amin'ny kolikoly eto amintsika ny fahavononana no tsy ampy mahatonga ny ady amin'ny kolikoly tsy mety mahomby na maro azo ireo rafitra sy sampandraraha miady amin'ny kolikoly. Raha miady amin'ny kolikoly marina mpitondra rehetra tsy tokony hisy olana voasaringotra amina kolikoly azo fahefan'izany eny anivan'ireo andrim-panjakana samihafa tojondrina tahirina mitatitra ny antsiprian'izay. Mijoro eto Madagasikara daholo ireo karazam-pitsarana sy rafitra ary firaisamonim-pirenena miady amin'ny kolikoly. Miaratra hatrany nefa nanao tiazon'ny Madagasikara. Miditra amin'ny andian'ny fahatelo ny mpakady pirenena iadiana amin'ny kolikoly. Tsy misy fiantraikany amin'ny fanenjehana ireo trondro vaventy sy ireo tsy maty manota nefa izany. Ny fampisehoana amin'ny endrika ivelany no hitan'ny iraisam-pirenena fa misy ady amin'ny kolikoly no mahamaika eto Madagasikara. Lesika mila renina eto Madagasikara ny momba ny kisehoseho ety ivelany io. Na ny mpanatanteraka na ny mpanao lalàna dia samy tsy manana n'ilay finiavana hitantaratra amin'ny IPC izay mivoaka isa-taona fa mbola tena tsy azo-ombokatra ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ny finiavana ara-politika satria paikady fahatelo tsika izao raha nanomboka tamin'ny 4 sy 4 arivo zay. Rehefa vita ny fimpitoanam-piarana ny paikady dia misy tombana atao. Anisany mivoaka ao anaty tombana zay foana ny hoe volonté politique. Tsy misy ny volonté politique tena iady amin'ny kolikoly fa indraindray ny rafitra hoentina anatsarana endrika ny fitondrana fotsiny fa tsy omena ny
fahaleovantenany a tsy omena ny fitaovana tokony iasany a tsy omena ny budget tokony iasany ara-dalàna. Izay rehetrarehetra izay no mitarika amin'izao fotoana misy antsika izao a. Samy tazana manao hetsika avokoa ireo sampandrara rehetra miady amin'ny kolikoly rehefa misy lalonana sy fankalazana na tetikasa azona famatsim-bola, indrindra ireo atelier sy fiaonana maro samihafa mahakasika ny ady amin'ny kolikoly. Eo ny CSC, ny Bianco, ny Samifine, ny Aray, ny PAC, ny anteny mera-pirenena izay manao ny enquête parlementaire, ny haute cour justice. Ampiadina amin'ny kolikoly ireo sampandrara sy tendrom-pitsarana ireo miaraka amin'ny firaisamonim-pirenena raha misy ny fahavononana politika ny mpitondra. Ny tena mampalahelo aza amin'izao fanavozana izao, ireo olona mbola manandraraha hanenjehana azy amin'ny resaka kolikoly mahazo toerana. Dradradradraina foana no hoe tsy misy fandeferana ho an'ny manao kolikoly fa atraiza moa ny famaritana zany hoe tsy misy fandeferana satria misy olona mandidina ny mpitondra faratampony voatonona ao anatin'izay. Hitantsika ao amin'ny parlemanta misy olona voatontonona amin'ny kolikoly nefany lasa filohana commission ao misy olona eritreretina ho ampidirina amin'ny ACC nefa efa fantatsika fa manana raha kolikoly ihany koa. Dia reny rehetrarehetra reny manambara fa ny mpanapa-kevitra no tsy tapa-kevitra raha ny ady amin'ny kolikoly no resana. Efa miditra ao anatin'ny andiany fahatelo izao ny stratégie nationale de lutte contre la corruption dia ny 5/23/20. Taoriany tsy fahombiazany ny SLNCC izay nanomboka tamin'ny taona 5/20 ka hatramin'ny 5/20 kanefa tsy nahomby mihitsy io paikady nasionaly faharoa amin'ny ady amin'ny kolikoly teto Madagasikara. Isan'ny olana ihany koa ny fitarazoana. Misy olona voasaringotra amin'ny raharaha kolikoly tany aloha no tafaveriny eo amin'ny fitondrana indray rehefa aty aoriana. Vaovao toe-karena anohana ny sehatra tsy miankina amin'ny alalan'ny fanomorana ny fahazoana famatsim-bola ho an'ny sehatra mpamokatra ampiroboroboana ny toe-karem-pirenena ny Banky Fohibe ny Madagasikara araka ny tapaka tao anatin'ny filakevitra minisitra omaly. Tokony ireo sehatra mamokatra iankina ny toe-karena no isitraka ity fahazoana famatsim-bola ity raha tiana ombo ny avokatra ka hisy fiantraikany amin'ny toe-karena raha ny faneho-kevitra nentina pahy toe-karena ihany koa tamin'ity andro anty arina fitiavana. Nankatoavin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny fandraisan'ny Banky Fohibe ny Madagasikara anjara amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena Madagasikara amin'ny alalan'ny fanohanana ny sehatra mpamokatra. Apetraka ny rafitra hanamorana ny fahazon'ny sehatra tsy miankina famatsim-bola ho an'ny fanamafisana ny toe-karem-pirenena raha ny tatitra trany. Ny Banky Fohibe ny Madagasikara dia efa nanomboka fifanankalozan-kevitra tamin'ireo tahirim-bola afrikanina miantoka ny findramam-bola indrindra ny Fonds africain de garantie et de coopération économique sy ny Africain Guarantee Fund hanomezana fitaovana ara-bola mampahomby kokoa ho an'ny fandraharana. Ny fidiran'ny Madagasikara amin'ireo rafitra ireo no isan'ny fomba mahomby indrindra amin'ny fanohanana ny sehatra mpamokatra eto amin'ny firenena ahafahana manampy amin'ny fanangonana loharanom-bola sy miantoka ny findramam-bola. Eo ampiandrasana ny fanazavana amin'ny amitsipiriany avy amin'ny Banky Fohibe ny Madagasikara momba izany. Nitondra ny fomba fijeriny ny pahy toe-karena izay nilazany fa tsy ampy ny famatsim-bola ho an'ny sehatra mpamokatra ho an'ny aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana ka tafiditra ao anatin'izany Madagasikara. Zava-dehibe araka izany ny fisian'ireo fanohanana famatsim-bola na fampindramam-bola ataon'ny Banky Fohibe izao hanampiana tosika ny sehatra tsy miankina izao hoy ny fanazavana. Dia tao anatin'ilay filan-kevitry ny minisitra iny moa zany miaraka amin'ny Fonds de garantie, Fonds africain de garantie et de coopération économique sy ny AFG ilay izy satria hozarain'ny Banque centrale sy ireo FAGA sy ny AGF ireo zany le risque satria raha ohatra hoe afaka manao zany ny Banque centrale manana méthode anankiroa izy ahafahany manohana ny sehatra tsy miankina. Voalohany tonga izy dia manohana ara-bola mampidina ny taux directeur ampidina ny taux d'intérêt zany rehefa te ametraka ny croissance économique dia afaka mindrana ireo sehatra mpamokatra be dia be fa saingy tsy nataony izay satria le fiakaran'ny vidim-piainana koa mila tazomina dia noho izay koa le risque be dia aloany zany nakany amin'le anankiray hoe miaraka amin'le fonds de garantie anankiroa le FAGA sy ny AFG ireo dia afaka misitraka na vola ambonimbony kokoa ireo mpamokatra. Dia izay no tena important be an'le izy hoe afaka misitraka amina montant ambony be izy nefa ny risque tsy ny Banque centrale rehetra no mizaka an'le izy ka raha sanatrika misy crise na hoe mianjera tampoka le entreprise fa
milasa misy fond de garantie ao zany. Ilaina ny fahaizana mifantana ireo sehatra tena mpamokatra iankina ny toe-karem-pirenena amin'ireo sehatra tokony hisitraka ity fanamorana ny fahazoana famatsim-bola na fampiramam-bola ity raha tiana aomby ny vokatra eo amin'ny rotonta. Tsy ny sehatra rehetrarehetra no mahazo an'ilay izy fa mila mahay misafidy tsara hoe iza le sehatra tena mamokatra dia mila mahay misafidy tsara hoe aty secteur anankiray ity tena mamokatra kokoa dia iny anankiray tsy hoe misy fiatraikany any amin'ilay toe-karentsika ilay izy. Dia ny critère faharoa ny amin'ny resaka fangarahana na ny transparence mila jerena koa zay ao anatin'le sehatra hoe iza mangarahara koa satria anome vola no ampindrana vola mety tsy mazavazava le izy dia mety very anjavona fotsiny le izy. Fa ao anatin'izay koa nefa le sehatra tsy miankina misy zavatra tokony takina aminy koa hoe mena ihany ity zavatra ty nareo fanampiana ty fa mitaky aminareo koa zay ampiakaro ny vokatra manondrana ny velany mba hisy fiatraikany tanteraka aty amin'le toe-karena le izy dia zay orinasa zany na sehatra mafeno an'izay zavatra zay no tokony omena le izy raha te hoe aomby le politika anankiray zay. Ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina no antoka iray iankina ny toe-karem-pirenena ka antony mahazava-dehibe ny tokony hanamafisana ny fanohanany ny fanjakana azy. Ankilany mitaky tamberina ndraikitra avy amin'ny sehatra tsy miankina ny fanjakana amin'ny alalan'ny fampitomboana ny vokatra hampiroboroboana ny ara-toe-karena. Samy mahazo tombony araka izany ny andaniny sy ny ankilany rehefa mahatanteraka ny anjara ndraiky ny rotonta ho tombontsoany ny fampandrosoana ny firenena raha ny fanazavana trany. Ny banky foibe ny Madagasikara izay efa nanaovany ny mpanao gazetin'ny Cool TV FM fangataham-panazavana androany momba ity fepetra vaovao ity. Andrasana araka izany ny valiny izay fangatahana izay ho tanterina eto amin'ny fampahalalam-baovao. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sendvedivety ao anaty doka fohy aza misaraka amin'ny ary. Mbaliky amin'ny film 2026 araroty ireo tolotra miavaka be eny amin'ny stando Mbaliky manomboka fito Mey ka hatramin'ny 10 Mey avy izao. Mividiana Mbalika homme 40+, homme 200X+, na boom dia mahazo fanomezana toy ny radio, torche na Pico Plus. Eny amin'ny film raha fotoana Mbaliky mamiratra no avoko. Tsy mangatsika akory le jus sy mba ndray ty mila vidy frigo vaovao ahoana natao fa mbola tsy ampy vola mikashiko amin'izao. Tsy olana izany, pas de cash, pas de souci. Nividiana entana an'io aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos ireny ihany. Ny vahan'io lany Ramatoa miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash, pas de souci miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerana Madagascar. Azadine miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana ny tsy fananam-bola eno eo mividiana entanan'io ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana. Miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao fanokafana bevata fa avy eto Morondava ny magasin Cosmos ny raika amby folontsona ho avy zao. Électroménager fahita lavitra sy fanamafisam-peo finday maro samihafa fitaovam-piasana moto sy tuk-tuk. Promo ouverture bevata ny raika amby folo, roa amby folo ary ny 3 amby folontsona. Fiaina bidy hatramin'ny 7 isanjato amin'ny entana voafantana. Tsy olana ny tsy fananam-bola eo no eo miaraka amin'ny fandoavam-bola tsikelikely crédit mirindra. Aza tara aza ny raika amby folo, ny roa amby folo ary ny 3 amby folontsona. Fiaina bidy hatramin'ny 7 isanjato amin'ny entana voafantana. Tandremo entana voafetra izay tonga aloha no mahazo aloha. Cosmos, votre partenaire de confiance. Meilleure qualité, mitondra vitamine C. Ni goûter naturel, c'est pirate, faut tenir réel. Parfait orange, fraise et coco. Si parfait, Marisa Carazani. A gagner roche, en le tenga torche. Mina meterna.
salama tompoko tonga soe tamin'ny pegasusy e zahay a de mamokatra kodoro vita avy amin'ny mosy tena matesy voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy foniny azo safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin ao ana-kanape mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatapy soka mora diovona sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus ko dia mbola manana kanape sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy revo izay tiany Coucou Angie. Coucou. L'historien le channel kusaki tena jay. Merci Benji. Ina tena tsy instagrammable mihitsy. Tian'olo jiro sy carotte ato fa dans le rouge un budget akso. Mandalova Batimax promo be volana juillet manontolo. Cliqueo tsy liantsingé. Asaramanitra miavaka fienambidy 5,000 isanjato be zao ho an'ny sanitaire sy carrelage ary luminaire. Fienambidy 10 isanjato kosa ny amin'ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny fanorenana. Fienambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Yes! 25 millions ariary! 25 millions ariary! Wow! 25 millions ariary! 66 ans, 66 gagnants, 66 millions d'ariary à gagner! Célébrez les 66 ans d'indépendance avec Cosmos. Du 8 juin au 19 juillet, pour tout achat chez Cosmos, participez au Tombola spécial indépendance. Premier lot, un chèque de 25 millions d'ariary et 65 autres lots en bons d'achat d'une valeur totale de plus de 41 millions d'ariary. En plus, profitez des remises sur certains produits. Et c'est uniquement chez Cosmos. Et si cette fois-ci, c'est vous le gagnant? Attention, stock limité. Cosmos, votre partenaire de confiance. Miresaka foana isanandro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso sms no misy meka tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alay ity mbola maro ireo vazaha taratasy eto amintsika ka nahatonga ny krizy iverimberina teto amin'ny firenena raha ny faneho-kevitra nentina manam-boninahitra misotro ronono ray manoloana ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao tokony hamafisana ihany koa ny ady atao amin'ireo tsy matamanota indrindra ireo nandroba ny harem-pirenena sy nanodikodina ny volam-panjakana raha ny fanazavana nentiny Gaëtan Andriatsilavo. Fotoan'ny fanavaozana isika izao ka tokony ho hita taratra amin'ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka izany. Mbola maro ihany koa nefa ireo vazaha taratasy manaiky ho baiko ny vahiny angeja ny vahoaka sy ny firenena hoy ny manamboninahitra misotro ronono iray naneho ny heviny vokany manjaka ny vola sy ny kolikoly. Le reto arzalahy reto zany le vazaha taratasy reto zany fetsy hita mihitsy izy satria afesa tsy ny mandeha raha ina ve zany tokony fantatra raha misy honnêteté intellectuelle izay voareo ka mba mibabaka de tokony ilaza avy ato hoe fotatra ty zavatra ty fa tokony hitovy ny raha saziana de tokony hitovy ny saziny le corrompu sy ny micorrompre zany za tsy fitenena ka amin'ny zavatra misy zany a de ny ilany fogna zany ohatrany amin'izao fotoana zao zao de lasa mivoaka lasa daholo ary zalahy nefa olona zegny zany mbola io daholo zareo ary mirearea misy moka vava misy ny ara de zany mahatonga amin'azy hoe tandremo fa rehefa tratrany ary zalahy anao ka azon'ray mandeha de tsy tafavoaka ntsony satria into nany anao. Manana harena voajanahary maro isika saingy tsy hita taratra amin'ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena ny fitrandrahany zany. Antony olombitsy sy ireo mena fahefana no nahazo tombony. Izy ireo izay mitsoaka any ivelany mandrakariva rehefa tsy eo amin'ny fitondrana intsony. Eo anatrehan'izany tokony ho saziana araka ny lalàna avokoa izay rehetra nandroba ny harem-pirenena sy nanodikodina ny volam-panjakana.
tsy tokony hisy ho afamaina. ka hoe oana reo mpanao politika azanono ny comédie aza atao amivoaka malagasy reny comédie fa manahirana raisina fosiny reo tetim-panahinareo magnano ny ataonareo nareo rehefa aveo tezitra ny vaoaka samboatra iny re sampitisitra amin'ny alehanareo any anareo any sy hita mivelona avy any sisy miteny hoe aiza ny tetim-panahina any afahana na ny eto ny toerana na ny soaka ny avy nitondraka voady ny soaka agny iny la tegna hoe diny moa intérêt ampireny igny fa le eto an-toerana tokony milaza hoe aloha kosa aloha saraina anareo e de reto ny tetim-panahina anareo ka aiza daholo fanahinareo zao sisa zany iny zavatra tazana am'izay zavatra ny sisa reto zany bolagna amiko satria raha ohatra ka tonga eo zany anao zany de tsy misy de aloha de samy mangi mampatahotra fandehan zavatra ohatran'izany sy azo antoka ka io de fanavaozana koa ilaina ho hita mba isisy an'le sy maty malota. Isan'ny fanavaozana takina hampandrosoana ny firenena ihany koa ankoatra ireo ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefanana ka tsy hivangongo eto Antananarivo renivohitra avokoa ny fahefana rehetra. Takina ny fametrahana indostria eto Madagasikara ka tsy ho mpamokatra fotsiny ihany isika fa ho mpanodina vokatra ihany koa. Vola mitetina 4.4 miliara ariary no natokany FMFP nanontahily famatsimbola ho fampiofanana ny mpiasa ho an'ny sehatra miisa 7 amin'izao fotoana izao ny FMFP izay manohana sy mamatsy vola ny fiofanan'ireo orinasa eto Madagasikara hanatsarana ny faiza manao ny mpiasa malagasy sy hampandrosoana ny orinasa ihany koa ka eto Andriatsilavo. Nampahafantarina androany ny INPAP 23 ny FMFP nanotahiry famatsimbola ho fampiofanana ny mpiasa. Ny FMFP izay manolotra antsatetikasa lehibe indrindra amin'ity taona ity izay tafiakatra hatrany amin'ny 4.4 miliara ariary ankoatra ny textile, ny TIC, ny sehatry ny fizahantany hôtellerie sy restauration, ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny BTP, nampidirina isitraka ihany koa ny sehatry ny toe-karena manga sy ny angovo azo avaozina. Izany hoe ny ampisehatra roa ireo sehatra miisa 5 efa niasana. Eninjato tapitrisa ariary na 600 millions d'ariary ny projet iray ka mifinanse na mame an'izay lelaboly zay ho fampiofanana ny ireo acteur maro samihafa ny FMFP amin'ny sehatra anaky 7. Ny anaky 5 amin'izay dia efa ireo sehatra mpiarina fatatsika prioritaire zany izay eo amin'ny FMFP selon ny politique nationale ny formation professionnelle na PNEF. Fa misy ihany koa secteur anankiroa vaovao izay économie bleue na ny toe-karena manga dia ihany koa ny énergie renouvelable na ny angovo maitso angovo azo avaozana azafady. Dia arak'izay indray zany no ilancé ny FMFP an'izay financement zay hatramin'ny 17 juillet 2026 no anovana an'izay lancement en appel zay. Tsara marihana fa tsy ao anatin'ny mahasamihafa kely anazy amin'ny guichet zay fatatsika maro samihafa dia tsy afaka manao accompagnement ny accompagnateur technique ny FMFP ao anatin'izay vepotona zay fa mandefa an'ireo antso tetikasa famalinan'izay antso tetikasa zay ny groupement mety hoe éligible dia ao aorianan'izay no mandeha ny sélection dia zay vao mandeha ny accompagnement technique ka ao anatin'ny 12 mois no tsy maintsy anatanterahana n'io projet io rehefa une fois mahazo an'ilay validation arak'izay. Les 12 mois moa zany tsy mahazo mi-excéder ny décembre 2027. Mazava ny fepetranapetraka ahafana misitraka ny tetikasa hoy ny tompona andraikitra nanamafy. Tsy maintsy organisation na organisme faitière izay mampitambatra zany na sectoriel na intersectoriel izy io izay misehatra amin'ireo secteur ny tanisaina anaky 7 ireo éligible daholo rehefa tsy misy litige en cours miara amin'ny FMFP tsy voatery ihany koa nefa ny hoe manana dossier en cours any amin'ny FMFP amin'ny guichet hafa fa afaka manao afaka importer ihany koa izy ireo raha misy en cours na dossier amin'izao fotoana mamela tena hoe sehatra malalaka zany FMFP mba ahafahany ireo organisme ireo faitière amin'ireo
secteur maro samihafa ny tanysain'ireo a hiprésenter projet hatramin'ny 17 juillet arak'izay. Tokony ho tetika samy rafitra manatsara sy misy fiantraikany amin'ny vantana ary mahenika ny nosy. Ireo ny tsy tokony ho adino ao anatin'ny fandrafetana. Ireo famaliana ny antatetika asa-piofanana tokony atolotra ireo fikambanana na ny vondrona. Tsy hevina trany envelope na 900 tapitrisa ariary isaky ny sehatra iray. Izany hoe mitotaly 4 miliara sy 200 tapitrisa ariary ny famatsiam-bola hoentin'ny FMFP ao anatin'ity antsa-piofanana lehibe ity. Lafomba hafa nolotra vahaolana ho an'ny tanora ialana amin'ny voka-dratsy ny fuite de cerveau eto amin'ny firenena. Fikambanana tsy miankina panafricaine action pour l'éducation citoyenne na ny APEC international nandritra ny feonam-be iraisam-pirenena nandiniana ny antony sy ny vahaolana izay fuite de cerveau izay teny amin'ny université n'Antananarivo. Isan'ny tokony hojeren'ny fanjakana akaiky ihany koa ny mahakasika ireo manam-pahaizana malagasy eto amin'ny firenena raha ny fanazavana ialana amin'izay fuite de cerveau izay. Andoarantsika ny Antsiprienne. Maro ireo manam-pahaizana malagasy eto Madagasikara izay tokony hojeren'ny fanjakana akaiky ialana amin'ny fitadiavan'ny tanora malagasy asa any ivelany. Miteraka sakana ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny tsy fahampiany teknisianina malagasy amin'ny sehatry ny asa sy ny fanafaran'ny fanjakana ireo manam-pahaizana vahiny hiasa eto Madagasikara raha ny nambarany teo anivony action pour l'éducation citoyenne na ny APEC international. Ny voka-dratsy voalohany amin'ny firenena aloha zany dia tsapa hoe tsy afaka manapa-kevitra zany ny fanjakana raha tsy mitaly teknisianina ny ivelany satria ny teknisianina nefa dia maro ny teknisianina eto Madagasikara amin'ny sehatra rehetra mihitsy dia ahitana teknisianina daholo. Dia nefa isika dia lasa mitady vahaolana avy any ivelany foana nefa misy ireo tanorantsika izay mahavahaolana dia izay no olana izay ny zavatra lehibe indrindra mahakasika an'ilay hoe inona ny tena hoe sakana voalohany amin'ity fuite de cerveau ity. Tsy sakana ny fianarana any ivelany fa tokony iverina hitondra fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fahaizana noratovina ireo tanora. Arak'izany iara-iasa amin'ny fanjakana sy ireo tanora ho fitadiavam-bahaolana hisorohana ny mety ho sakana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny eo anivon'ny ONG APEC manoloana io fuite de cerveau io raha ny fanazavana trany. Miantso ireo tanora hoe tena ity zay ONG APEC international vonona hitondra vahaolana marina amin'ny mahakasika ny fuite de cerveau tsy resaka fotsiny. Misy ny document izay ho rafetinay vita ity conférence ity document cadre izay tety an'ireo ministère voakasika ny fanjakana moa zany mahakasika ny ity olana iray ity itety ireo patronat ihany koa satria approche systémique ilay système ray manontolo mihitsy ny tafiditra ao anatiny ary indrindra ireo organisation na société civile satria iara-iasa isika mba hoe inona zany no ahafahantsika tsy hanakany sika kory mba hampivelatra mba araka ny tenenina teo circulation des compétences le izy araka ny tenenina foana hoe zava-dehibe tsy manakana hoe aza mianatra ny ivela mifanohatra amin'izay ary hoe atosika ireo tanora hoe ndanina mianatra ny ivela ndana manovo fahalalana fa zao ireo tanora ireo dia mila patriotika koa manana an'ilay patriotisme hoe avy manovo fahalalana dia iverina andeha hampandroso ny fireneko dia izay ilay zavatra andrasantsika izay. Tokony hanana toe-tsaina tia fampandrosoana ho an'ny tanindrazana ny fanjakana sy ireo tanora. Anisan'ny antony lehibe misakana ny fampandrosoana ny firenena ny tsy fahampiny ny kalitao ny fampianarana eto Madagasikara izay mahatonga ny tanora andrato ny fianarana any ivelany amin'izao fotoana. Etsakilany tokony hatsapa-tena ho tompona andraikitra amin'ny firenena ny aviny ihany koa ireo tanora avy nandrato fianarana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahaizany ho an'ny fampiroboroboana ny sehatra maro lafy eto amin'ny firenena. Vinapetraka ny sakafo azo antoka kokoa ny mpanjifa rehetra ho ny mpisehatra ao anatin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny fiantohana ara-pahasalamana ny sakafo izao vesatra makany amin'ny vahaolana fisitrahan'ny olona maneran-tany sakafo azo antoka no loha hevitra ankalazana izany tamin'ity taona ity. Entsorasoary malala. Sakafo azo antoka kokoa ny mpanjifa rehetra ao anatin'ny fanajana ny fomba fanao ara-jariny amin'ny vokatra ara-tsakafo io no vina ho ampetraka ho an'ny fiantohana ara-pahasalamana ao ny mpisehatra nandritra ny fanokafana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiantohana ara-pahasalamana ny sakafo vesatra makany amin'ny vahaolana fisitrahan'ny olona maneran-tany sakafo azo antoka no loha hevitra ankalazaina amin'izany amin'ity taona ity ny fisitrahan'ny mponina sakafo feno sy ara-pahasalamana izay mbola isan'ny fanamby lehibe
eto Madagasikara. Faly izay manentana ny mpanjifa ny mpiantsehatra rehetra amin'ny resaka ara-tsakafo mba hanaraka ny fenitry ny codex alimentarius fa ihany koa nikirakira sy anao izay fomba rehetra fomba tsara mba hahazoana sakafo azo antoka sy ara-pahasalamana satria ny resaka sakafo tompoko lasy tompoko vavy dia zo fototra ny mihinana sakafo azo antoka sy ara-pahasalamana tsy azo tsontsony hafiny izany ary indreto izahay miara-misalaha miara-mientana mba amin'izany fiantoana ara-pahasalamana sakafo izany avy amin'ny sehatra fanjakana sehatra tsy miankina rehetra miaraka misalaha. Manomboka amin'ny mpamokatra, mpanodina, mpitatitra, mpivarotra, trano fisakafoanana ary mpanjifa dia samy manana andraikitra amin'ny fiantohana ny kalitao sy ny fiarovana ny sakafo avokoa. Zava-dehibe ny fanajana ireo fepetra sy fitsipika ara-pahasalamana, isorohana ny loza mety hitranga toy ny fahalotony ny sakafo, aretina azo avy amin'ny sakafo, fampitehany vokatra ara-tsakafo. Ny fanarahana ireo fepetra ireo izay manampy amin'ny fiarovana ny fahasalaman'ny mponina sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny sakafo eto amintsika. Anolotra fandarana vaovao an'ireo mpitisy mpankafy fanatanjahantena ao amin'ny Gastar ny Star Times. Fandarana mandeha alatsinainy hatramin'ny sabotsy amin'ny 9 manomboka amin'ny 1 jona ho avy izao izy io ka eto Andriatsalavi no mitatitra ny Antsiprien. Ho fanomezana fahafahampon'ny mpanjifa indrindra ireo mpankafy sy mpitia fanatanjahantena, anolotra fandarana vaovao G-Sport ao amin'ny Gastar ny Star Times. Manomboka ny 1 jona ho avy izao hatramin'ny 7 jolay 2020. Satria miditra tonga ao anatin'ny hoe fedina tombon-daka maneran-tany ao amin'ny baolina kitra ny FIFA 2026 isika manomboka amin'ny volana jona dia fantoka bebe kokoa any amin'izay mondial izay ity fandarana ity. Izany hoe isy any ireo fitondrana ny hetsika sy ny fifaninanana ara-panatanjahantena eto toerana ao anatin'ny fandarana saingy kosa ny mondial no tena hiba-toerana. Dikan'izay naharaka kokoa ny fandaram-potoana ny lalao rehetra mandritra ny 1 jona ka hatramin'ny 7 jolay zany ity fandarana ity hitondrana ampahafantarana sy hitondrana fanadihadiana amin'ny ekipa tsirairay avy izay mandray anjara ao anatin'ny mondial sy ny mety ho tombatomba na amin'ny fandehan'ny lalao rehetra sy ny firenena mpandray anjara ary fanadihadiana andreo lalao sy ny vokatra isan'andro satria andeha isan'andro ity fandaranty ao amin'ny Gastar. Anomana lalao sy fifaninanana ho an'ny mpanjifa ny Star Times mandritra ny fifaninanana izay ho tompon-daka eran-tany ny baolina kitra. Afaka mandray anjara amin'ny fanaovana tombana na ny pronostika momba ny valin'ny lalao ireo mpankafy na amin'ny alalan'ny tambazotra sosialin'ny Star Times na mandritra ny fandarana G-Sport ary loka maro no hozaraina amin'izany. Fanampin'izay, fihenam-bidy sy tolotra manokana ho an'ny mpanjifa ihany koa no atolotry ny Star Times. Izany hoe ho an'ireo mpanjifa mampiasa PGDD ny antena tsotra io dia apresiany izy hanampy ray alariary na mampiasa Kenova izy amin'ny 4 ray alariary na ny bazika 20 alariary dia mahita ny bouquet eo ambony mandritra ny ray volana. Raha ohatra kosa izy mpanjifa mampiasa DTH nareo misy satelita moa izy na Kenova 4 ray alariary izy na Smart 20 alariary na Super 5 alariary dia manampy ray alariary izy dia mahita chaîne Star Times rehetra mandritra ny ray volana. Raha ohatra kosa izy efa mampiasa ny bouquet ambony izany hoe na le classique na le super amin'ny sarany 5 alariary ka manao réabonnement mandritra ny volana izy dia manana folo andro fanampiny miarabona. Tanjona hatrany ny fanomezana fahafahampo ireo mpanjifa sy hamelona indray ny fitiavan'ny malagasy ny fanatanjahantena ao anatin'ilay fandaharana vaovao G-Sport. Voaheloka higadra telotaona tranomaizina sazy miatra ambeny tanàna ny Fianarantsoa teo aloha. Natao garde à vue ny talata 2 jona alasa teo ny commande ilay sambo ampitondra solika Rosiana Tagoro. Isan'ny vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV ireo tamin'ity andro anty. Andao arahantsika izay. Resiny ankohay lehilahy hita amin'ny isa 29 Espaina omaly nandritra ny lalao faha-efatra anatrehany izy ireo. Ny ekipa Espaniola izay tsy iviny fa tompon-daka eran-tany tamin'ny baskety lalaovin'ny olona telo tamin'ny herintaona. Marina fa avy nandresany Australie tamin'ny isa 20 noho ny 17 ihany koa ny ankohay lehilahy talohan'izao. Tao aorian'io fandraisana io tafiakatra hiakatra lalao ampavalon-dalana sakana iakarana amin'ny ampaefadalana ny ankohay lehilahy miaraka amin'ny Autriche.
natao garde à vue tamin'ny talata faharoany volana jona 2024 ny commandant'ilay sambo mpitondra solika rosianina Tagor izay nosankana ny tafika an-dranomasina frantsay teny amin'ny ranomasimbe ny Atlantique ny farany herinandro teo raha nambara ny mpampanolalana Obrets sazy eritaona tranomaizina no mety ho azo ny commandant rosianina io miampy lamady hatramin'ny 5 euro ary fanagiazana ny sambo noho ny fampiasana sainam-pirenena osika ary ny tsy fankatoavana ny toromarika ireo tompona andragitra misana ny fifamovoizana an-dranomasina efa nampiasaina ity sambo mpitondra solika ity avokoa na ny sainam-pirenena malagasy na ny nosy marsal sy ny any Panama raha ny fanazavana. Efa misy misokatra sady ny baterian'ireo jiro vao napetraka eny amin'ny lalana Ambohitrimanjaka. Trangy ilaina fandraisana fipetra iarovana ny fananana iombonana. Voelika igadra telo taona tranomaizina sazy miantra ny be ny tanàna Fianaratsoa teo aloha miampy ontra 10 tapitrisa ariary. Didina avoaka ny pakany ny toerana androany mahakasika ny raharaha trano fivarotana naorina eo ambanin'ny gradin ny kianja stady Ampasambazaha efa namoahana didy fampisamborana araka izany be ny tanàna teo aloha io. Tsy mahazo misana andraikitra amin'ny asa-panjakana mandritra ny 2 taona io olo-boafidy teo aloha io ary voarara tsy rotsaka ho fidiana mandritra ny 5 taona. Akoatra izay, voasazy andoha ontra 510 tapitrisa ariary ihany koa ny mpiasa iray ao amin'ny commune ambanivohitra Fianaratsoa miaraka amin'ireo tompona andraikitra 3 hafa izay anisan'ny tantana teo aloha. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Niteraka tezeram-bahoaka sy ady hevitra ara-politika atao Royaume-Uni maraina teo. Nirarana hafatesana mpianatra 12 taona no vonoina tamin'ny antsy ny sehony volana Desambra 2022. Rehefa nivoaka ny lahatsary avy amin'ny fankatsary ny pôlisy izay nampiseho ny abibina sy fanilikiliana natao tamin'ity mpianatra ity. Niteraka fihetsiketsehana sy fifandonana tamin'ny pôlisy izany ary nampiasan'ny antoko sy vondrona sasany anairana ny ady hevitra momba ny fifandramonina ny fanavakavahana any an-toerana. Dia izay ihany koa no entina manakatondray ny fiarahantsika tamin'ity ality ankasitrahana ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mbola marina ny fandaharana hoentina aminao amin'ity ality. Santionan'izay ny journal de l'économie resahana ny fanarenana ny orinasa Jirama nanasana vahiny sy ihany koa Andriamatoa Saitra Zafimahova nitondra ny fomba fijeriny ao anatin'izay fandaharana izay anasananao avy hatrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Tena kosa mametraka ny veloma mandro-tafa ho amin'ny raha-pitsondray veloma tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fianambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Mety amina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.